Raha ny firafitry ny délégation aloha dia mahita zay atreto fa mafeno ny fepetra izany délégation. Hitantsika ohatra fa misy ny solotenan'ny gouvernement anankiroa anatin'izany firafitra izany. Misy ny solotenan'ny parlemanta izahay solomavambahoaka matsapa fa ramatoa sénatrice dia mahasolotena ny parlemanta anankiroa, ny antemera-pirenena sy ny antemeran-doholona. Misy ihany koa ny teknisiana avy amin'ireny ministera ireny. Azadiny ihany koa fa misy ny tompon'andraikitra anankiroa, misy ny ambassadeur, misy ny contre-amiral izay efa nandrafitra ny délégation tamin'ny voalohany, zany hoe efa mahitsara ny dossier io ary manaraka an'izay solotenan'ny présidence de la république koa ny secrétaire général adjoint à la présidence. Hatreto zany zay mahita fa ampy tsara zany ny ara-politique, ny ara ataontsika hoe représentativité, ny ara-teknika ary mazava ho azy satria ny présidence de la république no mitarika n'izany fampirarahana zany dia voarafitra ao daholo zany ny ataontsika hoe ny entité zay tokony ao anatiny. Ny ara-diplomatika ihany koa. Ara-diplomatika satria misy taré généraly avy amin'ny ministère ny affaires étrangères ary mazava ho azy madame ministre ny affaires étrangères ao ihany koa. Inona zany mety andrasana satria mantsy zao ny olona le opinion publique mihitsy ny tiako tenenina hoe io fa voatonga eo ireo dia ohatrany hoe manantena zany hoe ho azo tonga dia azo le nosy malagasy, ohatrany hoe zay ny opinion publique zany, ohatrany hoe miandry fahagagana kely. Mety anahoana ny fomba fijerinao hoe atraiza le dinika mandeha amin'izao fotoana izao io hijanona amin'io fotsiny ve sa hoe dingana fotsiny io fomba fijerinao azy? Dingana le izy ary za mahita hoe fasahina no ananan'ny filohan'ny république izay mitarika n'izao fifampiresahana izao, satria azadino fa misy aloha ny lien historique miaraka amin'ny frantsay mazava ho azy, fa misy ihany koa ny lien économique sy commerciaux. Na dia ataontsika hoe rampitana amin'ny la France ary zay tafiditra anatin'ny firenena folo farany matanjaka rahan'izao tontolo izao ny firenena malagasy dia tsy miembotra ny fitondram-panjakana mitaka ny famerenana zany nosy malagasy zany. Tiako tenenina zany na hoe misy zavatra mety zay ankinantsika amin'ny fiaramiasa amin'ny frantsay dia tsy mampatahotra ny fitondram-panjakana zany namana fa miroso izy satria hitany fa ny fampiarana sy ny fanajana ny droit international tamin'ny alalan'ny résolution ny Nations Unies tamin'ny 1979 izay no fepetra mafeno ny intégrité territoriale ny Madagasikara. Azadino fa processus de décolonisation ny zavatra nisy tonga le hoe tsy maintsy averina manontolo amin'ny firenena malagasy ny nosy rehetra zay ny ankindoha taminy talohan'ny colonisation, ka tsy tapitra zany ny décolonisation raha tsy tapitra ny famerenana manontolo amintsika malagasy ireo nosy ireo. Ka zay no mahatonga ny tenako mahita fa fasahina zany, marina fa fifampiresahana ambony latabatra io, betsaka ny zavatra tsy maintsy fampadiniana, betsaka ny zavatra tsy maintsy ataontsika hoe any ambadimbadika any misy antery ankolaka fetsifetsena mety ho ataony olona mifanohatra amintsika, fa kosa izany dia tsy maintsy miatrika atsika manoloana an'izay zavatra rehetrarehetra zay io tsy misy an'izany hoe androany dia tonga dia azo le izy namana, fa be da be zany ny processus diplomatique tsy maintsy mbola natanterana n'izany famerenana ny fiandrianam-pirenena malagasy amin'ny alalan'ny famerenana andreo nosy ireo zany. Ny resaka lalàna ianao teo ampy ediny Madagasikara tokoa ve iny résolution nafekevitra avy amin'ny firenena mikambana iny, satria ny frantsay zao efa tena tafiditra anatin'ny lalam-panorenana mihitsy ny mikasika an'le tanin'ny frantsay. Mety mbola azo iangana ve iny résolution iny satria efa mivoatra le raha mandra-pahatonga amin'izao vanim-potoana ianantsika zao. Raha mijery eny antsika ny pyramide de Kelsen dia mazava be fa ny charte ny Nations Unies anatin'ny traité sy ny convention internationaux reny ambony mihoatra n'izany lalam-panorenana izany. Zay le atsoko hoe droit international foana no tsy maintsy iangatsika ary matoa namoaka an'ireny ny système Nations Unies
efa elany antsika ny ady an'ireny dikan'izay zany dia zavatra tsy maintsy ajain'ny frantsay bedabe zao ohatra hitantsika nisy ampahany kely tao akaikin'ireo nosy ireo le atsotsika hoe Île Tromelin tamin'izany fotoana zany nosy Maurice de niady hoe avereno aminay ny fiandrianam-pirenena mahakasika an'io nanampytsika malagasy ny nosy Maurice manoloana an'izay tafaverina tamin'izay zavatra zay ahoana moa zany tsy asaitsika hoe ampiaro ny droit international ampiaro ny résolution ny Nations Unies dia ampandefero ny constitution anareo satria ankafetsena no nanaovana an'izay fampidirana azy tanatin'ny lalam-panorenana frantsay zay fa averina manontolo amin'ny firenena malagasy ilay izy fahitako azy zany tsy fangatahana na fiangavinana iny ataotsika fa fitakiana famerenana an'io nosy io amin'ny fanajana ny droit international le resaka co-gestion na le hoe fiaraha-mitantana la France moa no nandrosan'iny hevitra iny ny dikan'izay mety atreo ihany ny anazy raha vao mihoatra an'izay mety tsy anaiky izy Andriamatoa Solombavambahoaka négociation ny misy fomba foana fanaovana négociation izy zany tsy tonga dia anokatra ny varavarana ny varavarakely rehetra fa sokafany tsikelikely dia tsapainy ny ataontsika hoe ny fahavononana sy ny détermination ny autorité malagasy fa raha hitany kosa hoe tsy mihemitra hatramin'ny farantsika mino fa tsy maintsy tonga foana amin'ny famerenana amin'ny fitantana malagasy manontolo an'io nosy io amin'izay misy mpandinika ny raharaha iraisam-pirenena miteny hoe mety co-gestion izy amin'ny voalohany fa ohatrany hoe dingana zany iny ahafahana zany any aoriana any hoe tena zahony Madagasikara manontolo an'le nosy mety azo everina ihany ve zay Andriamatoa Solombavambahoaka tsy maintsy misy ny etapy raha tsika zao ohatra hoe ho any Tomasina ny rahantsika mahafantatra fa tsy maintsy mandalo Moramanga Brickaville vao tonga ny Tomasina fa ny tanjona dia ho tonga any ka ny tanjontsika zany ny tanjon'ny fitondram-panjakana dia tonga amin'ilay hoe famerenana ny fiandrianam-pirenena manontolo ka tsy maintsy misy dingana atongavana amin'izay mazava ho azy le dingana fotsiny zany no mila mametraka fitokisana amin'ny fitondram-panjakana ny vahoaka ary eto koa dia manao antso avo sahady amin'ireo namantsika zay mety tsy mitovy hevitra ny politika anatiny betsaka ny mety tsy mampitovy hevitra amin'ny fomba fitantanana firenena fa kosa raha ohatra ka ady amerenana ny fiandrianam-pirenena dia manao antsoavo ny tenako amin'ny tsy mitovy hevitra hoe ampandeferina ny ambompo fa andaotsika irahina amerina n'ireo nosy ireo zay neny mahatonga n'ilay firenena frantsay koa ndraindray manararaotra satria misy mpanao politika malagasy mahasamy teny hoe raha mbola io fitondram-panjakana io ny eo azaverina amin'ny Madagasikara tsy resaka fitondram-panjakana ty raharaha ty fa resaka vahoaka resaka firenena zany hoe ambony ny zavatra rehetrarehetra zany ka mino fa manam-pahendrena ireo namantsika tsy mitovy hevitra ireo irona hiaraka amintsika hiady ny famerenana manontolo manazava amin'ny vahoaka hoe marina hoe ny tanjontsika dia azahoanan'io fa misy ihany koa zany ny etapy tsy maintsy arahana tsy moramora eny zany zay indrindra mantsy nysaika efa nitsindriko tany amboalohany tany hoe ny olom-pirenena io tena miandro mihitsy hoe vao vita dia diny tonga dia azotsika le nosy malagasy raha mitodika amin'ireo ianao zany dia inona zany no ny afatra omenao an'le olom-pirenena ohatra hoe miandry an'izay zany mety hoe mangetaeta ve mety hoe tsy ampy fampahafantarana ve sy ny sisa ny malagasy aloha zany dia mazava ho azy fa mangetaeta izy ary tena hoe manana zay fitiava-tanindrazana za zany tena mahita hoe ny vahoaka malagasy vahoaka manana fahendrena ary manana fitiavan-tanindrazana fa voalohany aloha mila zavaina aminy amin'ny antsipiriany ny zava-misy mahakasika ny hoe fa zavatra tsara zao ny zavatra nisy satria na ny firafitry ny délégation na ny zavatra pitsopitsony ho atao any efa ataontsika hoe herinandro lasaka kely teo dia efa nazavaina ho an'ny olona rehetrarehetra efa zavatra tsara zay dia mila foana zany mangarahara isika amin'ny fitondram-panjakana mba ny vahoaka zay manome fahefana antsika zany dia tsy atao hoe tompotrano mihony fa fantany daholo
mino fa rehefa fantatry ny vahoaka malagasy ny zavatra rehetra misy a dia manaraka nyreny démarche progressive izy amin'le famerenana miandalana arakaraky ny antanatohatra anio zavatra io zany zay ny amin'iny a sika moa ampitany vaovao arakaraky ny fahazahoana avy any miainga avy any a Paris isan'ny vaovao tiako antaninanao ihany na de réaction à chaud fotsiny ary andriamatoa solombavam-bahoaka hoe ity resaka intoxication alimentaire mandeha netsy de mandeha netsy de mandeha netsy sy ny sisa ohatrany hoe mirorosaina zany ny olona am'izao fotoan'izao ohatrany hoe very fanambola velona zany nareo mazava loatra solombavam-bahoaka misolo tena ny vahoaka inona zany ny atao tokony hoe ampitony an'le vahoaka ao anatin'le toetra raha tahaka izao iainantsika zao ya mazava ho azy fa mampalahelo mampirorosaina ny zavatra misy namana satria raha sanatria anao very havana zany dia lasa izy ary tsy namanao tsony a eto amin'ity tany ity ka mampirorosaina ary mampalahelo ny zavatra misy tsika malagasy zany a dia mila mampakatra ambonimbony kokoa ny zavatra takitsika amin'ny fiainana andavanandro tiakotenenina manoloana an'izay a manatsara aloha zany tsika ny fomba fisakafoanana tsika zany rehefa mahita hoe raha somary sanatria tsy manaraka fenitra somary maloto somary hitatsika hoe fakaiky ny falanina daty somary mampiayay ny tsy fanajana ny sécurité alimentaire na ny chaîne de froid dia aloha zany tsika tsy mihinana manaraka an'izay ihany koa zany rehefa manao fety reny a marina hoe mitady vola ny traiteur malagasy itsika ihany koa zatra hoe maka traiteur mba ampifalifaly ny fianakaviana sy ny namana sy ny havana dia mila ihany jerena tsara zany le fomba fanaovan'ny traiteur an'le izy mino fa mitandrina reny namatsika ireny a satria ny asany ny asany sy fitadiavan'ny vola fa mila mitandrina bebe kokoa manoloana an'izay zavatra misy ny manaraka an'izay moa zany dia raha ny fitondram-panjakana no resantsika dia ny fandraisana andraikitra zany dia atao mafimafy raha ohatra ka entana afarana izy zany dia ny ladoany any amin'ny fahaditsiranana dia efa mila mandreny andraikiny eo ihany koa zany ny resaka magasinage satria na ny amin'ny MIC-TSL ny SMMC a manao magasinage reny na anaty conteneur na tsy anatiny dia mila araky ny tokony ho izy a ny dépôt sy ny entrepôt ny transport ihany koa namana satria indraindray a mety misy mangalatra kely any an-dalana dia tampohana zavatra hafa iny le tena mankarary iny le tena ratsy be a dia ny rehetrarehetra mila fanaramasy fa indrindraindrindra ny tompon'andraikitra ao amin'ny ministera ny fampiroboroboana ny varotra sy ny indostria ary ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mila manaramaso na le zavatra vokarina eto an-toerana na le zavatra vokarina alohan'ny amoahana le hoe certificat de consommabilité fa indrindraindrindra ihany koa iny antsena maro isan-karazana satria tsy kely lalana ny ratsy manovanova indrina emballage zay mety efa lany daty dia mazava ho azy moa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka zany dia mila manaramaso foana ny resaka hoe mise à la consommation publique nireny zavatra rehetrarehetra ireny zany hoe ny vigilance ny fitandreman'ny malagasy a sy ny mpitondra fanjakana malagasy zany zao dia mila ampiakarina ambonimbony kokoa ialantsika amin'ireny mazava ho azy dia le ministeran'ny tontolo iainana sy ny ministeran'ny jony ihany koa dia voakasika satria indraindray zany a mety misy zavatra tsy azo hohanina any an-dranomasina satria fantatra fa misy fepitoana ohatra mety lasa poizina le zavatra hohanin'le trondro sy le azan-dranomasina mila mitandrina atsika rehefa mitena ny ministeran'ny jony zany hoe eto dia tsy azo atao ny mihinana n'izao karazana azan-dranomasina izao dia aloha mitandrina ny any amin'ny tontolo iainana ihany koa mazava azy satria misy champignon misy zavatra madinidinika olotra sy ohatran'izay tsy azo hohanina misy fotoana dia aloha mitandrina dia zay mahatonga na miteny hoe fitandremana ihany no fisorohana amin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny mazava zay andriamatoa solombavam-bahoaka hiditra amin'ilay raharaha politika amin'izay sika andro vitsivitsy zay no nandalo teo anivon'ny parlementa ny mpikambana amin'ny gouvernementa
nanahoana afa-po ve tamin'ny fanazavana nentin'ny mpikambana amin'ny gouvernement satria misy olana maromaro sedraina amin'izao fotoana izao nytenentsika teo le vo nytenentsika teo ny resaka ara-pahasalamana ohatra ny resaka jirama sy ny sisa afa-po tamin'ny valiteny ve andriamatoa sy olom-bavambahoaka avy amin'ny gouvernement ya zavatra roa moa zany zavatra hoentiko manazava an'izay voalohany aloha mitondra ny fisaorana amin'ny filohan'ny antemira-pirenena sy ny andriamatoa prime ministre lehibe ny gouvernement satria tena navelana lalaka na ny solom-bavambahoaka na ny mpikambana amin'ny gouvernement ifanazava na izahay ametra-panontaniana indraindray ary misy fanakianana mihitsy satria ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka no zava-dehibe ho an'ny solom-bavambahoaka ary tena nitondra fanazavana araka ny tokony ho izy zareo atao amin'ny ministera manaraka an'izay hitantsika fa adin'ny efatra andriamatoa prime ministre nitondra an'ireny tatitra reny amin'ny antsipiriany ary nyzaraina taratasy anamafisana an'izany raha mahakasika an'izay aloha zahay dia afa-po tena risorana ny andriamatoa prime ministre sy ny mpikambana amin'ny gouvernement satria izay le hoe mifameno ny olombo-tendry sy ny olombo-fidy ny manaraka an'izay ihany koa dia hitantsika fa betsaka ny fangatahana izay solom-bavambahoaka dia anisan'ny manakaika ny vahoaka any anatin'ireny districta ireny betsaka ny etaetan'ny vahoaka zay nentina tao ho an'ny Sainte Marie manokana zao dia efa betsaka ny voavaly ohatra fotsiny mahakasika ny fametrahana ny fonjabe any Sainte Marie dia efa namaly andriamatoa ministre mahakasika ny amin'ny aménagement du territoire amin'ny fanaovana titre sy ny sécurisation foncière tsy vitany hoe namaly andriamatoa ministre fa efa nandefa olona sahady hiasa manoloana an'izay ny ministèran'ny tourisme dia tena hitantsika fa manohana tsy misalasala mihitsy ny any amin'ny district ny Sainte Marie ho avy sady zao ny fanohanany ny festival des baleines izay atao amin'ny 11 juillet zao ary ny fanohanany ny festival Tsolabe izay atao amin'ny 28 ka hatramin'ny 31 ny volana août tena miasa ministèran'ny tourisme arety dia tsy ndriko mihitsy zay satria misy ny ady amin'ny ataontsika hoe tourisme sexuel sy ny exploitation sexuelle des enfants mineurs any Sainte Marie ny ministèran'ny tourisme ministèran'ny sécurité publique ministère délégué à la gendarmerie ary mazava ho azy moa taritin'andriamatoa préfet sy ministèran'ny population mitety an'ireny restaurant ny hôtel ny chambre d'hôte sady manentana no manenjika an'izany hoe tourisme sexuel zava-dehibe zany ho atsika eto Madagasikara ny ministèran'ny agriculture ny secrétariat d'état la sécurité alimentaire efa nandefa hybride nandefa engrais nandefa zavatra maro isan-karazany naovana mécanisation agricole ny Sainte Marie voavita teo amin'le fasafasy dia efa nahazo valiny zay ministèran'ny enseignement technique et formation professionnelle dia efa manao sahady ny marathon de formation amin'ny 14 juillet ny tiako tenenina zany dia io tsy misy ny lafatra eto ambony tany indrindra hoe ianao mitondra firenena mahantra manala n'le fahantrana zay nisy tanatin'ny taona maro fa kosa azo tsapainy tanana ary raha ho any Sainte Marie dia tena hoe misy vokany tsara any amin'ny vahoaka any amin'ny Sainte Marie niezaka ataon'ny mpikambana gouvernement taorina n'ilay rencontre amin'ny gouvernement tena zava-dehibe reny zavatra reny mikasika ny jirama manahoana satria mandrako tiany androany mbola tapaka foana ny andriamatoa sy olom-bavambahoaka io jiro tapaka andrano zaraiky roa zany ny jirama raha ho any Sainte Marie zany misy alohan'ny famindrana ny groupe anankitelo zay matanjaka ny Sainte Marie ary misy ny fametrana ny parc solaire zay mazaka 1 méga raha ny consommation sy ny production ny Sainte Marie zany dia latsaka mihoatra ny production ny consommation dia zay mahatonga anay hoe tsy de misy délestage zay aloha zany dia sorana ny tompona andraikitra mahefa ny resaka rano ny olana indraindray satria raha maina zany ny Sainte Marie décembre janvier février dia iny zany ny somary olana kely ny resaka rano ny électrification rurale moa zany dia mbola miangava zay ny anohizana n'izay zavatra izay any Sainte Marie zany hatreto aloha tsy de mitovy loatra amin'ny tanàn-dehibe ny zavatra misy fa kosa ny aty amin'ny tanàn-dehibe zany satria
na dia hoe lany tany amin'ny districta sainte marie fa zay solombavam-bahoaka dia mila ezaka goavana ny jirama mijaly ny vahoaka efa 7 ora 12 ora ny délestage ny any amin'ny districta sasany ary nandray a misy 3 andro herinandro a tsisy jiro tsisy rano a tena mila vahaolana inona ny vahaolana voalohany alohan'ny fanadiovana ny fitantanana tsy maintsy misy zavatra tsarainao a tsy maintsy misy zavatra diovina ao anatin'ny fomba fitantanana ary manaraka an'izay moa mazava ho azy a ny redressement tsy maintsy atao redressement ny jirama satria io a tena monopole ny fitondram-panjakana ohatrany hoe tsika manao redressement tsy kelikely ny tsara dia ary hitatsika fa mahay ny ministry ny transport mahay ny mpitantana ny ao amin'ny tsara dia hitanareo mandeha tsy kelikely ny redressement mino aho fa raha tena hoe mafy ny fomba fanarenantsika ny jirama io a dia tokony mandeha tsy kelikely ny zavatra mampalahelo ane a miasa ny folan'ny republika na dia hoe mbola misy ny directeur ny jirama maro any amin'ny région sy interrégion misy ny directeur centraux ny directeur général ny ministra dia ny filohan'ny republika hitantsika fa tsy misalasala mandray ny tanana ny fitadiavana ny vahaolana fa kosa aza velantsika irery izy fa marina hoe napetraky ny vahoaka izy a hitady vahaolana fa tsy ho vitany rery raha tsy ny tompona andraikitra rehetra no mandray ny andraikitra fanandrify amin'izay zavatra rehetrarehetra izay hitana ihany misy ezaka ataon'ny directeur général ny jirama misy groupe whatsapp a ao daholo ny solombavam-bahoaka miaraka aminy a miaraka amin'ny ministre ny énergie sy ny hydrocarbure hitanay zany a le fomba fanarenany sy le fomba fitondrany an'le vahaolana fa difotra ihany izy ohatra zao hoe district 20 ndray simba ny groupe dia ahoana ny tonga dia manan'izay ny pièce détachée ohatra mety tsy maintsy afarana avy any ivelany rehefa tonga eto izy a any abetroka any ampany any analalava lavitra ahoana ny fomba tongavan'izay ho avy zao ohatra ny fatapahany lalana makany tsara tanàna satria tonga ny andro fahavaratra 3 volana mety tsy tonga any ny carburant jirama sy ny pièce raha ohatra ka misy fasimbana zay ny tiako tenenina hoe raha tena mahafantatra ny réalité any Madagasikara atsika manome tsiny ihany tsika amin'le zavatra ataon'ny jirama satria misy zavatra kosa tsy azonao hoe raha eto Antananarivo Antsirabe Tamatavy ohatran'izany inona no mahatonga ny jirama misy olana